Salama daholo. Zao saika hoe saika ataoko resaka le ataoko resaka fampidirana zany a le manifestation tany amin'ny république. Fa bon mieritreritra hoe ça sert à rien. Fa ny azoko lazainareo a ny zavatra nisy kely fotsiny hoe miala tsiny ho an'le foza tonga teo a nakasary tery amin'ny sisiny à droite tery. Satria rehefa nanatona zareo zany a dia voatery namadika ny resaka nataoko ohatran'ny resaka tsy misy idirana mihitsy ataoko resadraza mba tsy hainoana an'le resaka ny fanaovana teo. Lasa moa zany zareo dia niverina tamin'ny resaka normal tena hoe ny resaka tena tokony resahana dia ny vaovao sy ny stratégie. Zay moa zany mijanona izay resaka izay aloha mijanona ho an'izay rehetra tonga teo ihany fa tsy nisy mivoaka fa tsy nisy nivoaka. Tsy nisy telefônina nandeha tamin'ny resaka tena hoe ndresahana ankoatran'ny vidéo anankiroa izay afaka navoaka ary afatra tsara, afatra tena mazava tsara, miletika tsara ao anatin'ny lohan'ny tsirairay. Zay ankoatran'izay tsy nisy nafantatra fa zay teo ihany mahafantatra ny zavatra tena ndresahana teo. Za tsy hiditra amin'ny resaka le toetsaina lomorina be hoe firy ny tao, izavy ny tao, misy olona ve tsisy olona, za tsy miditra amin'ireny. Satria raha ohatra ka iny manifestation iny hoe ahavan'ny olona tao Madagasikara dia ny insiste ny ahatongavan'ny rehetrarehetra ny ahatongavan'ny diaspora rehetra. Fa hoy zao hoe tongavana na ray minitra fotsiny ary ho an'ny firenena. Tsy misy kendaroroka mihitsy hoe tsy maintsy tonga daholo. Dia efa tsy tonga tsy problème. Fa ny zavatra ny ilaina tamin'ny fotoana iny dia ny communication surtout les banderoles ny tena ny ilaina, ny tena ny ilaika. Fa tsy nisy an'ny olona na hoe inona na inona. Noho ny dian'ny Macron eo an'i Madagasikara amin'ny resaka sommet ny Océan Indien. Zay ny azoko lazaina amin'io fa ny manifestation anie, ny manifestation tsy tokony hisy intsony. Fa ny action ny andrasan'ny olona zao, zay ny andrasan'ny olona. Fa ny situation antsika zany amin'izao fotoana zao dia mijanona amin'ilay oeraoeran'ny hoahoa foana amin'ilay resaka base tulaire, vatomandry sy ny sisa. Ny fihaonan'ny filoha anankiroa teto à Paris ny filoha Roa-Tota, ny fanaovana sonia nataony zareo zany zao ny resaka zay ny nandanitsika andro. Io moa zany ny namanao sonia io tsy midepasy ny fanambarana io tsy midepasy ny fitarainana. Zay io. Fa io kosa aloha raha ohatra ka misy fitetitetika hoe ifitetetika hoe anao tetezamita iraha mitantana tena miala tsiny zao ihany dia efa manompa ny eritreritra n'izy roa. Tsy possible. Manao fandrebirebena. Zay. Fa tsy hitako misy fanambarana tsy hitako amin'ny Facebook hoe tsy afaka nitazana fotsiny izahay iray aman-dreny dia rien à faire. Sao dia mitetitetika hoe anao tetezamita iaraha mitantana amin'le ao amin'izareo indray. Tsisy io. Fa tonga dia aleo angamba borikeo amin'ny fanontaniana fotsiny ny resaka. Efa naninona moa ary zany izy Roa-Tota ireo niala na ataoko hoe tafala teo amin'ny fitondrana. Any fotsiny hitondrako ny fanontaniana. Satria raha ohatra ka mijery sy miaina dia zavatra nilazaina rehetrarehetra teo nilazaina zareo amin'ny kabary isan-karazany dia tena mahaforona ary tena intelligent sy tia tanindrazana. Tsy tokony vohozongozona teo amin'ny toerana mihitsy ireo président anankiroa. Kanefa naninona ny vohozongozona teo amin'ny toerana nisy azy. Zay. Fanontaniana fotsiny après samy mamaly izay anatin'ny lohana roa nareo. Zay ny amin'iny. Ny resaka base tulaire iny ataoko hoe mbola rebirebena amin'ny base tulaire tsika. Fa io rehefa tena tonga dia hitsinona ny resaka io base tulaire io. Tsy mitady resabe miala zikla gauche à droite fa dia zao io resabola resaka base tulaire io. Io ny fandroitana eo. Vola tokony lasan'ny ranona dia io mifandritaka eo. Dia eo ny mifampivazavaza eo zay. Hitadiavana hevitra hoe le camion mivezivezy makatsy makaroa dia le tanànanay ahoana sy ny radioactivité. Bien sûr misy radioactivité ilay izy. Mamono olona, manome aretina.
fa tena marina zany mamono io ny radioactivité ohatra fa hoe afaka ataona vitsivitsy a ny efean'le izy fa tena ono kosa raha hoe tena raha misy hoe mamono hoe tena tsy hitondra fahasalamana ho an'ny olona anankiray misy ohatran'ny sigara sy ny toka ave fa io izy io amidy libre raiky ny tanàna fa aza taritina amin'izany le resaka de zay ny tiako lazaina de zao resaka mbola azo étudiavina tsara io a satria tsika efa nahazo lesina tamin'ny QMM tany Fort Dauphin da azo fakidina hevitra io avy misy zavatra azo amboarina io na nyrefin'ny tany goana na inina kany amin'ny ranomasina sy ny tany a azo anovony azo amboarina efa nahazo lesina amin'ny Fort Dauphin tsika fa io de lasa cinéma daholo satria resa-boly io en milliard ary ny problème nisy vola efa nrotsaka de mandeha fotsiny le manipulation rehefa avy eo mitsaha miteza ty ny tena de iny mo le vahoaka lasa miteniteny foana ny hafarany le vahoaka zay na faty eto ara de tsy anaiky na faty eto ara tsy ho faty eto amin'iny vao mipoka nefa krimozay de tapitra mitsoka daholo indray aiza mba io raha lazaina amin'ireo vahoaka ny Tuileries ao tena miteny fa lazaina amin'ny vahoaka ny Tuileries ao io hoe tsy misy FN fa afaka folo taona na roapolo taona de misy FN aminareo a ilelika tonga de ozy ny olona any alefaso fa tsy maninona fantatro mentalité andreo fa am'izao zany tsika aloha za tsy intra izy tsy manakivy akory fa io a raha tsy mahazo afatra tsaratsara mihitsy physiquement avy amin'ny vahoaka ny responsable be vava rehetrarehetra amin'ny base Tuileries io a tsy miembotra io zany teninareo an'izany fa tsy io tsy fitenena hoe tsy fitenena zay na ho faty eto raha tsy manana fantatra fa tsy possible zany ne na ho faty eto zany ary tsy possible zany tsy hanao an'izany reo vavy zany fa ny mety a de il faut les frapper avant eux zay ihany nisy vola be efa nrotsaka atao de zay mampalailo ny sasany majanontsika io lasa lavitra loatra resa be am'izao fotoana zao le resaka hoe Macron ho avy any Antananarivo zay moa zany natonga ny banderole tena nizigiziniko tamin'ny manifestation iny a hitanareo vokany fa zao madio ve zany ny tanàna ao ny tena ohatra mampimeana amin'izy a efa ny sasana daholo ve efa ny sasana tamin'ny savony ve ny vatikely araka ny teny lantrakotomanga diovina daholo zany ny rehetrarehetra fa rehefa hikapa aveo zany Macron de ny tanana izy nandeha hitato ny tainy Macron tanandra somary maka sa ny eny lantrakotomanga sa ny eny rinasa imialina andeha atao soronao ny akovavy moa zany ny akovavy rehetra ao an-tampo zany lefa vonona daholo ny andray ny délégation satria misy tonga any ireo délégation ireo a hividy tany misy tonga any reo hanao business hanao zay fifanarahana possible satria voadakadaka tany Afrika tany daholo ny Cameroun Mali, Burkina Faso nahatra ny Algérie am'izao fotoana zao ary de tonga izy ao amintsika fa io zany miaraky ny tenitsika hoe araky le tenitsika hoe rehefa tsy andrasa ny pôly de tonga hitantsika eo folo zaika ny izy amin'ny farany fa raha jelona zany de tena mivelatra tanteraka satria fatany tsara fa le efa ilaozan'ny Afrika la Frantsa fantatro ajelona tsara fantatro ajelona fa arena be hoan'ny la Frantsa le Madagasikara azonareo de tonga de tolora io lesy ina moa ndarainy an'izany tongava de alaivo zay tianareo tiany rajoelona ampisehoana mihitsy an'reto le mosikely miaraka amin'reto Seychelles, Comores sy namany hoe tena hoe mbola préféré an'la Frantsa le Madagasikara zay ny tiana dala aseho io ka isika vahoaka ave ietsika avetsika sa hoe ahoana Macron mahafantatra tsara ny crise Madagasikara fatany tsara corrompu a viol fisamborana fanagadrana amin'ny mpanao politika fanagadrana amin'ny mpanao gazety fatany daholo fa
rehetra le mpitandro filaminana le préfet matahotra hoe isy kotana le préfet aloha inona nampokasaiko telo atsako telo ny solomasina iny isaka miatsika le avoaka dia ampitahorany ty mamanina iny zay fa tena azo lamy mihevitra ny tenany hoe inona reto gendarme reto reto gendarme reto ny solution ndreo mba nisy nanoro zay ireo fianakavian'ny vady aman-janany reo mihitsy ny tsara koroboana aloha tsy mila torabato tsy mila ninina fa tonga dia orakorana reny dia tsy mena sakafo tsy mena zavatra fa mividy zavatra tsy omena orakorana eny an-dalana makany amin'ny dokotera tsy mila tsaboana makany am-pianarana tsy mila raisina any am-pianarana ny vady aman-janak'ireny da aloha iahako tsy mila mikasitana anazy zay amfanao an'ireny atsika moa zany mbola eto loatra an'izao fa io zay araky ny teny teo Macron mahafantatra tsara mihitsy ny situation amin'izao fotoana izao fa hoetsy fa fatany tsara fa tsy ahatro raha joely io na ny fampitadiavana teto ary fatana fa tsy ahatro raha joely io satria za na zany teny ary hoe tsy on va lâcher rien du tout zay fa ny anazy ny zareo dia zay intérêt an'ny frantsay ihany zay ihany ny andreo koa aloha mahita olona izy afaka miaro ny tombontsoa an'ny frantsay tena dakany io raha joely aloha mialala fa nefa koa raha io ny hita fa mbola azo azo velibelesina amin'ny tahamena sy azo baikibaiky iny ao tazominy io fa zay ka zay aloha kely de kely ny chancenjareo am'izay satria tsika efa décidé tsika fa voadaka io ary koa Macron koa ty efa ny tongony ilana sisany eo amin'ny Champs-Élysées satria manaloka be le popovy fa peu n'importe ny amin'ny Madagasikara dia zao tsika vahoaka ihany masy mandidy eo ny prioritaire atsika dia zao manala an'le rajoelina fa io na ho ampifony Macron ary izy on s'en fout samboriny io dia tsazina zay ihany miala ny anaran'io dia zay dia fanontaniana gavana fotsiny zany apetraka ohatsy le fanontaniana fa tsy amarana ko azy hoe etsika ve zany tsika ampisehoana etsika ve eo amin'ny fahatongavan'ny Macron le jour J hoe etsika ve ny vahoaka amin'le sens hoe tsy haiko manao hoe ohatra hoe tsy mila raha joelona intsony zay roa ihany io mety miverina any araka le banderole tany amin'ny manifestation tsara tena ampiseho tsika hoe ajanony amin'le fanjanahana tany le fanjanahana misy Macron Madagasikara ito sa tonga dia tena ronrody be fotsiny tonga dia mirotsaka an-dalambe dia zay lalana eo lalana fa izy moa nanapaka crimogène eo tsisy zava-doza raha manao an'izany reo na so anankiray koa tonga dia manao ville morte fotsiny ville morte tsika moa tsy sanjetra satria tsika le tia mijerijery le cul eo malagasy ny ville morte tsy possible fa dia zay fa ny hafarana io mba toy zay nanao manifestation sy namoaka ny banderole iny akoatra ny afatra napetraka le efa lasa tany moa zay fa maly ny efa nalefa tany dia anisany ampieritreritra ny zareo ao amin'ny Élysée ny fandehanan'i Macron any dia zay ny tiako ampitaina fa io zany miandra izy tsy hivalany moa zany la rajoelina fa dia akory fa diovy ihany aloha ny tanàna hitantsika ny toyny salut daholo